Mirahavantsika iaby ry longo, samby tsatsy ny soa iaby tsika fa ny fahasoavan'i Jesosy natoy izao antsika rehetra. Eto indraiky tsika moa hizara ny vaovao mahafaly izay hoentitsika fa ndao tsika hiaraky hivavaky, manasanao hivavaky miaraka amiko. Amen. Andriamanitra lehibe mbola indreto ilay zahay Jesosy hisaotra sy hankasitraka ny anaranao indray. Fa nomenao fotoana zahay Jesosy hifampizara ny teninao mahafaly sy ny teninao mahavelona. Ka melombelo ny fanahinay ianao. Ko mangataka famelan-keloka ao Jesosy amin'izay vitako sy nataoko. Ifonako Jesosy mamindra fo amiko, mamela ny heloko ary ny vita ny raha vaviko sy ny raha natahy rehetra. Mangataka zahay Jesosy ny fanatsihanao sy ny fitaritan'ny fanahinao masina. Hosoro amin'ny alalan'ny fanahinao masina zahay ka fenoy aoka ny fanahinao masina no an'olo-tsaina ka hitaridalanay. Ko mitenena aminay Jesosy mba raha ho aminay indray ty zavatra rehetra tsy fantatray. Aokanao anoka tsy ty masom-panahinay Jesosy Kristy. Fa vonona zahay Jesosy te hareo ny feonao indray Tompo. Ko misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Amen. Amen. Halleluja. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentitsika moa laharaky eto dia mikasiky ny ndao hihazakazaky amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no tenin'Andriamanitra izay hoentitsika fa ndao handehanatsika idiratsika sokafo baibolinao ao amin'ny Koritiana voalohany andiny Koritiana voalohany tokony faharaiky ambin'ny folo andiny efatramby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo. Vakitsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy hoe: tsy fantatsarao va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka. Mihazakazaha toy izany mba hazoanareo. Ary ny mpihazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety holo ihany, fa isika kosa tsy mety holo. Raha izao hoary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totohondry aho nefa tsy toy mamely ny rivotra, fa asiako manga ny tenako ho mangana ka andevozoka fandraona dia efa nitory amin'ny sasany aza aho dia ho laviny kosa ny tenako. Halleluja. Vonaitra ho an'i Jesosy, vedana ho atsika. Araky ny ten'Andriamanitra eto moa hoe ndaotsika hihazakazaky amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Laha milaza amintsika ten'Andriamanitra toy mivola hoe misy ty mihazakazaky ohatsy ny ten'Andriamanitra hoe misy mihazakazaky manao faninahana, manao loka kanefa raiky amty ny tafita. Laha hitatsika reny hoe misy ny manao course, reny manao course re tsy maintsy raiky avao ny tafilitsy mahazo amboara voalohany noho ny fihazakazahana zay. Ko ny ten'Andriamanitra zay milaza eto hoe mihazakazaha toy izany mba hazoanareo koa ndaotsika hihazakazaky mba hazoatsika, kanefa ny ten'Andriamanitra milaza. Ary ny mpihazakazaky rehetra hoe tsy mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny fihazakazahana izay atao satria mila mahony tena atsika. Mila fa vita seja atsika. Mila fanamboary tsika iaby. Tahaky hoe raha olona ray mihazakazaky ohatsy zao
manao korsa re, tsy olo matanjaka na koa matanjaka anao korsa manao korsa faninanana reny, na koa hoe ireny manao misy reny, ety hahazo misy voalohany, tsy maintsy mikarakara ty toe-batany mba hahazoany, mikarakara i, ao ty fanova rezimy, tsy mihinan-kany, ao ty fanaova sport, mikontsana isan'andro. Koa nisy fahononantena tao anatin'izay. Koa tsika hoe ndaotsika ihazakazaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Anisany ve tsika hoe efa nahono tena amin'ny zavatra rehetra. Maro ny zavatra rehetra raha raisitsika amin'ny fahononantena, indrindra eo amin'ny fiasan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe ao ny lalànan'Andriamanitra, ao ny didin'Andriamanitra, ao amin'ireo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Efa nahonona antsika tena izay nanintsina niala amin'izay ve. Dia tsika iaby zany hoe mila miezaka tsika amin'ny fihazakazahana mba hanaky hoe mba ho tafita hahazo ny loka amboara voalohany tsika iaby. Koa mba hoe hihazakazaka toy izany tsika hanana izay fahonona tena ao amintsika. Mahono tena amin'ny zava-jehetra. Raha raisy eo amin'ny ara-nofontsika, mila fa namboarana eo. Tahaka ny olo ray rehefa hikontsany araka fa nandresina ohatsy teo, nahono tena i, nanao rezimy, nikontsana izy, nanao sport izy, eny mety manao faninanana izy voalohany mbola eny ihany, fa rehefa tatoato izy dia tafilitra satria tena hoe nisy fezahana tao anatiny. Koa hoe amintsika kosa zany hoe amin'ny fanompoantsika, hoe misy zavatra tsy sitrakin'Andriamanitra ataotsika, efa nahononantsika tena vazay. Misy zavatra tsy sitrakan'Andriamanitra mifanohitra amin'ny lalànan'Andriamanitra kanefa mbola iainantsika, mila mahono tena atsika. Eny amin'ny fiainam-bavaka atsika, mila mahono tena atsika amin'ny zavatra rehetra. Ny ten'Andriamanitra izay milaza ato, kanefa hoy ny ten'Andriamanitra dia mitady satroboninahitra mety holo ihany, fa isika kosa no tsy mety holo io. Raha raisina ny ten'Andriamanitra hoe misy ny olona hoe amin'ny faninanana amin'ny misy dia mizavatra ety an-tany, fa izay zavatra tsy mety holo dia ny fiainana manjakizay. Dia hoe hihazakazahantsika mba hidirantsika handova ny fanjakan'Andriamanitra, mba hanisany ho voavondrintsika rehetra, dia hihazakazaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra izay. Fa izay no tsy mety holo fa fiainana manjakizay ho manjakizay. Dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra mba hidirantsika amin'ny fiainana manjakizay, mba hanisany ho voavondry izao sy anao. Ny zavatra amin'ity ety an-tany dia zavatra raha ho rava ho lo, ho potika, ary fa manambaratsika ny tenin'Andriamanitra fa ho rava n'izao tontolo izao. Dia Andriamanitra manome tombonandro antsika mba hoe hialantsika, mba hialana amin'ny fiainana amin'ny tany ity, satria zavatra raha ho rava. Raha raisitsika amin'ny nofontsika hoe olona mifaninana manao misy, nofo raha ho rava, ho lasa kankana, ho lasa vovoka, no kolokoloina, no hengohengoina, mandany fotoana ohatra zao, mandany fotoana tsy misakafo satria tsy maintsy manao belibelina, manao mensimensy mba ho tafita amin'ny amboara voalohany. Kanefa amintsika zanak'Andriamanitra kosa hoe mila atsika kosa hoe mikolokolo ty ara-panahatsika, mikolokolo tsika mba hoe mba ahazoantsika mboara ao amin'i Jesosy, izay satroboninahitra tsy mety holo fa handovantsika fiainana manjakizay. Dia ty ara-panahitsika, ity nofontsika ty tsinotsino, ary ty nofontsika ty fa fantatsika fahavalontsika voalohany, io mihitsy mila hiadiantsika amin'i Jesosy eo. Io fahavalontsika voalohany maminga atsika io, maminga atsika io feno fitsiriritana io. Ilany tiany ho hany ny zava-jehetra, tiany ho hany raha iaby,
na fifadian-kany fa tsy vita, hoe mora, tsy fifadian-kany fa mora tsy vita, soa manaitai ny vata, soa tsy mahefa ny vata, soa tsy vita. Ka hoe aoka tsika hanony tena hiezaky tsika hoe zavatra tsy vitako toy Jesosy de tsy maintsy hoe ataoko amin'ny anaranao toy Jesosy. Tsy maintsy hoe vitako toy, ary tsy maintsy hoe hiazakazaka mba hazo hiazakazaka tsika mba hoe mba hahazoantsika zany amboara zany fenana manjak'izay. Ano satry-boninahitra tsy mety ho lo, fa satry-boninahitra izay faninanana amin'ity tany ity raha horava. Ny ten'Andriamanitra izay mbola manohy ato amintsika dia raha izao ary ny ten'Andriamanitra dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa. Dia ao amin'ny fanompoan'Andriamanitra hitatsika reny rehefa olo manao fanano de tena hoe sérieux, de tena hoe amin'ity fony mihitsy izy mihazakazaka na manao misy na koa hoe manao faninana izay faninana ataony de tena hoe sérieux izy, miconcentré ary tena nandalo expérience maro izy. Ary tena fa maro ny examen rehetra nataony. Hoe amintsika kosa zany de tsy maintsy handalovantsika kosa zay zavatra zay. Eo amin'ny fanompoantsika de mila manaiky tsika. Mila manaiky fa tsy maintsy mandalo tsika, mandalo fitsapana tsika, mandalo expérience maro. Maro ny expérience ho azotsika. Maro ny zavatra hisy na ny fitsapana handalo. Koa aoka zany hoe tsy hanao kitoatoa tsika fa tahaka antsika manao examen any amin'ny fianarana no tokony ataotsika. Rehefa manao fianarana mandeha am-pianarana de tena hoe concentré mihitsy ary tena mahagaga. Fa rehefa zavatra hoe mikasika an'Andriamanitra zay de tsy maintsy misy ihany fa aoka zany hoe hiezaky tsika zany hoe mihazakazaka de hoe miezaky mba hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. De mba hoe tsy ataotsika kitoatoa mihitsy ny fanompoantsika an'Andriamanitra hoe manompo androany hamaray, mivavaka androany fa vita. Ataony hoe tsy sitraky n'Andriamanitra toy de hamaraindray mbola atao, de aoka zany tsy ho amin'izay tsika fa tena hoe hataotsika mpanajana fa i Andriamanitra lay manan-kaja izy, masina izy. Andriamanitra fanahana izy mahitaka antsika, eo akaiky tsika i. Koe aoka zany tsy ataotsika kitoatoa ny fanompoan'Andriamanitra. Soa tsika manompo, soa tsika tsy manompo, raha mbola tsy mahafoy ny fiainana amin'ity tany ity. Raha mbola te hiazakazaka hazo hila satry-boninahitra ho mety ho lo dia amin'ity tany ity de aleo miazakazaka satria ny safidy de napetsaky n'Andriamanitra eo alohantsika. Soa tsika misafidy ny lalana, ny fiainana manjak'izay, soa tsika misafidy ny fiainana amin'ny fahaverezana. Halleluja. Koa ny ten'Andriamanitra kosa milaza amintsika hoe mamelo ny totohondro amin'ny tena nefa tsy toy mamelo ny rivotra. Fa aoka tsika rehetra de samby hanisy araka ny ten'Andriamanitra hoe asiako mafy ny tenako. Asiako mafy ny tenako mba ho mangana ka andevoziko. Fandraona dia efa nitory amin'ny sasany aza aho dia ho laviny koa ny tenako. Ny tenatsika aloha voalohany. De izao nataon'Andriamanitra fitaovana zao de siako manga mihitsy ny tenako ho andevoziko. Satria na de mitory aza za amin'ny sasany dia ho laviny kosa ny tenako. Ka de zao mitory zao de zao mihitsy mila hanisy manga ny tenako. Asiako mafy ny tenako ho manga ka andevoziko. Ary enao kosa isio manga, isio mafy ny tenanao ho manga ary andevozo. Satria ty nofitsika ty de tsinotsinona. Ka na de hitory aza tsika, rehefa mbola manao kitoatoa tsika, rehefa mbola tsy amin'ny fanompoantsika, ka na de hitory aza, tsy izy na koa hoe zava-poana satria tsy amin'ny tsy mifantoka tsika, tsy vokatsy ny fotsika. Amen. Dao toizatsika ny ten'Andriamanitra. Toizatsika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Efisianina tokony fahaenina. Efisianina tokony fahaenina, andiny fahaenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Amin'ny sitrapo
manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona. Halleloja. Ny ten'Andriamanitra izay manambara antsika dia ao amin'ny Efisiana 4:9-5 ka hatramin'ny 7 izay manambara antsika hoe mbola lazaiko ihany hoe ny ten'Andriamanitra izay resitsika teo hoe ny sitrapona, ndao hiazakazaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka tsika tsy hanao fanompoana eo mason'olo, ka rehefa eo mason'olo dia mafana, mirehitra, zao mpivavaka. Fa anisantsika mila sitraka amin'olo. Tsy olo no ilantsika sitraka. Tsy olo no metsika voninahitra. Tsy olo no reharehantsika, fa Andriamanitra izay nifidy amiko sy aminao no hasandratsitsika. Izay olona reny tsinotsinona tahaka ny tenantsika nofotsika tsinotsinona iatrika. Fa Andriamanitra izay namorona antsika no zava-dehibe ary hasandratsika ho voninahitsy ny anarany. Fa tsy eo amin'olona atsika, amin'olo iaby tsika dia mafana fo, mirehitsy, mivavaky. Na koa hoe samy miara-manompo dia samy miara-manompo dia mirehitsy. Fa rehefa ambadika any dia zavatra hafa. Koa aoka zany sika mba tsy hanao hila sitraka eo amin'olo fa hanome voninahitsy ny anaran'i Jesosy Kristy tsika. Mba ho mpanompon'i Kristy izay manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo madio. Aoka tsy ho parentére, aoka tsy ho hena mason'olona no hoe andehana ampiangona, aoka tsy hanentina namana raha vavy na ranaday no andehana ampiangona fa Andriamanitra. Eo anivo fiangonana, tsika tsy hivavaka amin'olona fa Andriamanitra. Raha misy namantsika mitao antsika mpiangona, dia aoka Andriamanitra no jerentsika fa tsy ny olona. Olona mitovy amintsika samy mana ny fahalemeny. Mana ny fahalemeny tsika rehetra. Ka aoka tsika tsy hijerany olona hoe noho ny aminy handehanako ampiangona, noho ny aminy hijanonako. No, sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotsika. Raha toa tian'Andriamanitra tsika, tiatsika Andriamanitra amin'ny fotsika, fa tsy amin'ny parentére na koa hoe hena mason'olo itiavatsika n'Andriamanitra ka andehanantsika hoe hivavaky na koa hoe andeha anao badisy. Hoe noho ny henantsika ihany satria zao ny tany manentana anao raha vavy fitaovana, iny raha vavy sy ranadahy iny alefa n'Andriamanitra fitaovana. Fa ny fanampahana dia eo aminao, vokatsy ny fo madio no atolotsy. Fa io mahatonga olo lasa miverin-dala eny an-dala satria zavatra hena maso. Filasitraka eo mason'olona no nandehanan'olona ka lasa miverina amin'izay. Satria tsy vokatsy ny fony, tsy mbola tsy sitrapony, mbola tsy tapa-kevitra dia lasa miverina amin'izay ny olo. Kanefa tsy mety izay, tsy mety. Fa raha iaby io manahaky ataontsika ihany hoe dia zavatra miainga amin'ny hetaheta, miainga amin'ny fo, iny ihany androsoantsika. Ka na dia maro aza ny zavatra mifamaofao eny amin'ny lalana, eny amin'ny rivotra, dia ohatrany hoe tsisy inona satria Andriamanitra no banjentsika dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no banjentsika. Ten'Andriamanitra izay manambara amintsika dia milaza amintsika amin'ny fahafito hoe amin'ny sitrapo manao ny fanompoana toy ny amin'ny tompo, fa tsy amin'ny olona. Tsy amin'ny olona, tsika tsy olona no niantso antsika, tsy olona no nifidy antsika, fa ilay Jesosy Kristy no nifidy amiko sy aminao, nahatonga ahy sy anao toy n'izao. Koa raha alefa zavatra tsy miainga amin'ny hetaheta sy vokatry ny fo, ka tsy maintsy hiaina amin'ny kitoatoa ihany zany, ary tsy maintsy hiaina isa amin'ny fiverenan-dalana zany. Dia lasa ny fanomezantsiny hoe noho ny aminy, zao ny mbola tsy tapa-kevitra. Tahaka zavatra ihany enkena eo amin'ny fiainan'io. Enkena, rehefa manainkina ny vadinao, nanaiky ny vady tena hoe eka hivady manaiky aho, fa hiaradia, manaiky aho fa hatraminy farany.
dia tsy maintsy hoe izay satria miainga amin'ny fo le raha. Dia tahaka izay kosa atsika amin'i Jesosy zao dia hoe miainga amin'ny fotsika no andehanantsika, miainga amin'ny hetahetatsika fitiavantsika Jesosy. Fa tsy hiala aminao a Jesosy manjaka hatramin'ny farany no manjaka izay. Tsika ne manoloka ny lambosan'i Jesosy, fa Jesosy tsy manoloka ny lambosa amintsika. Tsika manifika amin'ny tanan'i Jesosy, fa Jesosy tsy manifika ny tanana amintsika. Jesosy manokatsy ny varavarana, manokatsy ny tanany hidirantsika eo aminy, satria araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy tsika no nifidy azy fa i no nifidy antsika. Kanefa tsika dia manamafy ny fo ihany, manamafy ny fo. Kaoka tsika tsy hilasitsaka na amin'ny rahavavy na amin'ny ranadahy na amin'iza, fa Andriamanitra no bandrinitsika, Andriamanitra no jerentsika. Andao anova ny fanompoana, tsy jeran'olona tsika, fa Jesosy Kristy no jerentsika. Tsy ny olona no maty ho antsika, fa Jesosy Kristy no maty ho antsika. Tsy ny olona no nifidy antsika, fa Jesosy Kristy no nifidy antsika. Olona aza mbola hitena antsika aza. Maha olombelona ny olombelona zay, maha olombelona tsy tonga lafatsy zay, maha olombelona amin'ny manany fahalemeniny zany. Fa Andriamanitra aoka tsika andeha hiazakazaka anao ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. Dia raina Jesosy. Dia ny ten'Andriamanitra zay amarana antsika azy dia saiko indray ianao hiditra ao amin'ny Isaia 40:1-3. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: fa izay mianja ny Jehova dia mandroso hery kosa, elatsy no hiakarany tahaka ny voromahery. Ihazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Halleloja. Dia raina Jesosy. Izay tenin'Andriamanitra zay, rehefa zavatra vokatsy ny fotsika hoe hanaradian'i Jesosy Kristy tsika, hiazakazaka tsika anao ny sitrapony amin'ny fotsika madio, amin'ny fotsika feno fitiava. Ka ny ten'Andriamanitra hoe raha tsika matoky ny Jehova ho tompo sy mpamondra ao fiainatsika, mianjy ny Jehova tsika dia handroso hery tsika, ary elatsy no hiakaratsika tahaka ny voromahery. Ka na hiazakazaka aza tsika fa vita sedra, tsy ho lavo zany, nefa tsy ho sasatra ho isan'Andriamanitra. Handeha nefa tsy ho reraka, satria efa vita Jesosy, efa vita sedra zao sinao. Efa vita sedra tsika raha hoe manaika nandeha, manaika amin'ny fotsika. Ka na ino zavatra hidona, ninona zavatra hitsanga, efa vita sedra tsika ka tsy mahataitsantsika zany. Tsy ho lavo zany tsika, tsy ho reraka zany tsika, tsy ho sasatra zany tsika, tsy verina zany tsika, fa tsika miroso dia mandroso ihany araka ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy miaraka amin'ny izay mihemitra. Mandroso ihany tsika. Ka aoka tsy ho anisa zay tsika fa Andriamanitra haitoky an'Andriamanitra, hianjy an'Andriamanitra. Ka ho elatsy no hiakaratsika tahaka ny voromahery. Tsy ho reraka tsika na dia ino ady atsentsika, na dia ino ady penana misy amin'ny fiainatsika eo, na dia ino zavatra sedratsika, na dia ino fitsapana ataotsika. Mandalo fotsiny reny, mandalo fotsiny. Fa Andriamanitra momba atsika, Andriamanitra mitantana antsika. Vomaika Andriamanitra mampahery antsika, manome hery ny fanahy masina antsika izy. Misarja antsika isanandro satria tsika natoky azy, tsika nanolotra ny fo tsika, tsika tsy nanao kitoatoa, tsika nandeha mahitsy, tsika nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany sitrakin'Andriamanitra. Halleloja. Dia raina Jesosy. Amen. Halleloja. Saorany Tompoandriamanitra. Zany ary ny teny Tompo dia fedana ho antsika ny sakafontsika izay aroso androany indray. Halleloja. Saorany Jesosy Kristy. Tompo, misaotra sy mankasitraka ny anaranao izay Jesosy. Amin'izao teny nomenao anay indray Jesosy. Misaotra Jesosy fa niteny aminay ianao sy nananatra anay, nanamboatra anay indray ianao ary nampahery anay. Misaotra Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra fa nandriny foanao indray izay Jesosy Kristy. Voninahitra sy tera natolotrinay ianao Tompo malalo. Amin'ny anaranao mahery Jesosy nanonona anay. Favaka ny teny izy rehetra nafahanao anay. Halleloja. Saotra Tompo, saotra raio. Amen.